miarabantsika isa-tokantrano amin'ity alina ity a nareo zay manaraka ny fandarana resabe eto amin'ny fahita lavitra matv toetra raha-pirenena trano no resantsika nyty androany ity a nyresaka fampihavana pirenena izay indrindra no natonga anay nanasa ny andriamatoa Noël Jean Christophe Rasoloniana lehibe ny faritra Boeny teo aloha andriamatoa Belona namany lehibe ny faritra atsimo atsinanana teo aloha ihany koa miarabanareo mirahalahy amin'ity androany ity ary misaotranareo avy hatrany nanaiky ny fanasanay tamin'ity alina ity misaotra anareo andriamatoa Marika misaotra ny mpijery ny fahita lavitra miaino atsika miaino surtout indrindra zany ny vahoaka ny Antananarivo izay mifantana amin'ity Madagasikara ray manontolo moa no matv am'izao Madagasikara ray manontolo zany amin'ny alalan'ny kalasa dia miaraba ihany koa toraka izany koa namana Marika manako manana moa ny fiarabana ny mpijery sy mpieno ny télévision matv manerana ny nosy ary mirary dia ahita fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra atsika amin'ity taona ity ary andrandra koa taona finaritra ary taona mahasoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay indrindra misaotra anareo mirahalahy amin'izay teny fohy fampidirana izay ny resaka fampihavana pirenena io moa zany amin'izao fotoana dia efa nanomboka an'le hoe démarche ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina izay moa natonga ity ny antom-pisiny ity fionatsika androany ity nareo mirahalahy nisan'ny hoe olona nanana andraikitra teto amin'ny firenena nandritra ny tetezamita ary ihany koa victime zany hoe niarany zany hoe raharaha roso roa arivo izany anisan'ny nanana ny andraikitra reo nareo ary niarany zay raharaha roso roa arivo izay ka zay indrindra no mahatonga anay eto manontany angamba ny colonel Belona namany no ho antaniko voalohany ahoana moa nionanao niainanao an'izany raharaha roso roa arivo izany satria amin'izao fotoana zany tsika mitady an'izay hoe fampihavana pirenena hoe inona moa izany hoe fampihavana pirenena hoe ho ataotao foana ve izy ty atao am'izao sa hoe nisy zavatra ratsy tokoa teto amin'ny firenena mahatonga an'izay fitakiana zay hoe tokony hiroso am'izay fampihavana pirenena zay voalohany misaotra amin'ny fanontaniana ny anina aloha dia misaotra tenay voalohany zany dia manome fisaorana ny filoha pirenena Rajaonary Mampianina zany amin'izy manana farisiam-po hampisy ny fampihavana pirenena satria ny fampihavana pirenena dia ilaina amin'izao fotoana zao nisy izy io taloha tany dia misy ny sasany miteny hoe anganisy ny ady tsika teto isika malagasy misy miteny zany sasany nefa dia niady zay voalazanao zay hoe tamin'ny 2002 zany niainanay zany tampoko moa ny fanasanareo fa raha ny tena marina tokony nisy témoignage nalaina avy any Fianarantsoa satria ny hitako no resahana nisy témoignage tany amin'ny sud-est iny tamin'ny alalana zay dégâts nataony zanadambo fa indrindrandrindra moa izahay izay eritreretinay fa nanao ny légalité tao amin'ny légalité satria ny littéra légaux no nanoana niaraka tamin'ny Andriamatoa Rasiraka tamin'izany fotoana zany nefa dia nanaovana recrutement massif tampotampoka tsy izany nilazana ny hoe zanadambo ary nisy marika tsika moa miresaka fampihavana pirenena amin'izao raha pasia ny zavatra vita naseho ny ainana tamin'izany fotoana zany inoko fa ny ray aman-dreny niteraka ny havana indrindra fa ny zanaka
zay mbola kely tamin'izay fotoana zay sy dia mahatsiaro zavatra loatra kanefa ho tantaraina ho révélena am'izao fotoana zao zany dia tsy mety tsony satria ohatrany inona moa le fiteny hoe mamoa fotamandry nefa tsy sara koa araka teniny président Hira Mampianina moko dia hoe ny tomobily hoy izy matoa ny inona moa ny aloha atao lehibe dia kanefa tsy maintsy asina inona moa ty izy asina rétroviseur mba hizerena ny ao afara ka isaoragnanao raha ohatra ka ifanapatapatatsika ifampiresaka na sy de isa aza le fotamandry manao akory fa mba tsara ihany ny ahafantarany vahoaka malagasy ary ny tana amin'ny faritra ohatra hoe faritany Fianarantsoa heninay koa zany satria tany Majunga, Diego, Tamatavy, Tuliara satria ny ainanay zany fampitantara zahay dia mampiesi-po mampaharary fo zay zany le tena mampaharary fo kanefa iroso amin'ny fampiavanam-pirenena mosikany rehefa ino fanontaniana eo dia hovaliana mikasika an'izay misaotra ianao ia hoanao Andriamatoa Jean Christophe lehibe mifaritra boiny teo aloha ahoana ny ainanao an'izany roa sy roa arivo zany misaotra anao marika nametraka an'izay fanontaniana zay marina dia marina tokoa ary vaninandro lehibe tsy azo idirana tsony ny vaninandro ankehitriny ary vaninandro ametrahantsika no avy tanteraka an'ity Madagasikara dia mba hiainana ao anatin'ny filaminam-bahoaka mba hiaina ao anatin'ny fandimbiasam-pahefana ara-dalàna izay no zavatra jerevantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao mampatsiahy ny taona roa sy roa arivo satria any no ataontsika fototra n'izao resaka ataontsika izao tamin'izany andro zany moa ny tenanay dia olom-boafidy ary conseil provincial tany amin'iny faritry boiny iny tamin'ny faritany Mahajanga moa tamin'izany andro zany fa tsy faritra na province autonome ny Mahajanga ary mpanolotsaina ny ministre ny atitany tao amin'ny ministera ny atitany moa tamin'izany fotoana izany raha zay resaka zay no resahantsika satria avy hatrany hoe inona ny ainana ary tsara ho fantatra ny vahoaka rehetrarehetra satria iroso amin'izany fampihavana-pirenena zany raha iroso amin'izany fampihavana-pirenena zany tsy maintsy fantatra aloha hoe inona ny ratra ampafantarana ny malagasy rehetrarehetra fa misy ny sasany mamono sofina misy ny mody jamba tsy mahafantatra ny tena zava-nisy marina tamin'ny taona roa sy roa arivo zany ary zavatra mahatsiravina dia mahatsiravina nitranga tamin'izany ka rary ny sitsiny ankehitriny kosa no ampafantarana ny vahoaka ary rary ny sitsiny ihany koa satria tamin'izany andro zany dia ataontsika hoe niaro ny ara-dalàna izahay na tonga ny sedrana na tonga nay tafiditra tao anatin'izany raharaha izany ary izay ny olana amin'ity firenentsika ity dia raha miteny vazaha moa izy dia ny problème de légalité ny problème de légitimité nefa ny misy any io amin'ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo zao tsy hiteny afa-tsy firenena hafa ho hitatsika hoe ambany dia ambany mihitsy ny ataontsika hoe ny sondage na filoham-pirenena anankiray fa tsisy vahoaka midina an-dalambe tsisy vahoaka miteny hoe na miteny tatatata amin'ny radio izy fa dia mahandry ary tsara ny ataontsika hoe alternance démocratique mahatapitra ny mandat rehetrarehetra ka izay indrindra no natonga anay hoe na tamin'izany andro zany ary zay samorona satria nieritreretin'ny sasany niarony légalité dia diso eo anatren'ny lalàna ny tany sy ny fanjakana dia tsy maintsy ny tsaraina nanaiky an'izany zay satria ny hery tsy mitovy dia nanaiky ny tsaraina nanaiky ny samborona nanaiky ny gatraina ka raha hitantaran'izay moa tsika ataontsika fa zay moa no vototreritretsaka atsika eto angamba tolotroko ny namana belona angamba rehefa avy eo hitantara dia hitantara ny any aminay koa hoe izo marina ny zavatra nisy tsara fantaratsika dia ahoana ny fomba hijerevantsika an'izay amin'ny manaraka ia mialatsiny raha ohatra hoe somary hoe mamofo tamandry amin'le toedra ray satria ny tanjona mantsy rehefa misy an'izay hoe fampihavana-pirenena zay dia misy foana le hoe vérité zay vo réconciliation zany hoe tokony fantatsika zany aloha hoe inona ny marina tao amina raharaha anankiray izay vo misy zay hoe rehefa zay ary ahoana ny fampihavanatsika misy avisanana zay hoe mba tsy mitanjona mantsy dia hoe
tsy tokony hiverina eo amin'ny taranaka faramandihy mitsony ny raharaha krizy miverimberina eto amin'ny firenena ireny. Ahoana ny hevitra reo nefa ny amin'izay hoe tokony voan'ny marina zay ary inona zany ny tena hoe zavatra nanamarika anareo ary hoe narary taminareo tamin'ireny raharaha ireny? Voalohany indrindra aloha dia marina tokoa zany tenin'ny marika zany hoe ny marary moa tsy hoe mamofo tamandro izy ianao fa kosa tsara ihany raha ohatra ka resahana kely, tsy de tsy hamofo tamandro toy inona moa tsika fa kosa mba hiresaka fosiny kely ny zavatra nitranga tamin'ny 2002. Efa nilaza nazana i Christophe tamin'ny teo hoe izahay dia tanatiny régime légal. Ny tenako raha teo amin'izao fotoana zao moa fa tsy miaramila sony fa vita 58 ans miaramila de tapitra ny anazy j'ai franchi à 58e année, donc zany fa miteny tamin'izaho miaramila hatreto ihany koa je suis très légaliste. Zay zany de sara mampahafantarina ny légalité fa ity légitimité ty moa ka indraindray manahirana asika eto Madagasikara. Nisy ihany koa manahirana aleo teneno kely le hoe resaka inona ny mampiverimberina ny zavatra eto amitsika io resaka fanoganana sinsisa sinsisa. Izy io ne miala siny namana marika misy zavatra ho teneniko kely ny amin'ny fitena amin'ny ahy le mavandivandy io le problème sika eto Madagasikara. Mavandy satria ohatry tamin'ny 72 on était en classe de 4e tamin'izany fotoana zany ela zany dia efa mahafantatry ny tantara hoe ahoana fa en tant que le militaire qui a le grade le plus élevé ny général Ramanasoa de tsy maintsy izy ny mandray ny andraikitry raha misy ny korotana eto amin'ny firenena. Tsy ranana tsy niteny hoe menanao io de zay araka ny fahitana io fa kosa izy niteny hoe alamina io mekonoa ny fahefana feno andamina an'io nanomboky teo anie ny laingalainga teto amitsika 2 mois après référendum natao lasa Ramanasoa tsy vonina hitondra nefa fa de ino moa ny zavatra nisy tamitsika teto amin'ny tany sy ny firenena besaka resaka amin'ny 2002 sika tsy teneniko nanaraka teo mahagagane tamin'ny 2002 de tena satria izahay tao amin'ny izaha zany tao andoana tady raha nisy ny akaikany ancien gouverneur Émile Son tamin'izany fotoana zany zaho colonel lieutenant colonel tamin'izany fotoana zany lieutenant colonel Bellone tamin'ny 2002 dia mahazo téléphone tsy mampanina amin'ny resaka amin'izany directement avy any Maputo Dakar plutôt azafady avy any Dakar hoe efa vitany aty dia tsy tsony ny ady satria araka an'le teneniko teo ny recruter zanadambo fa marina aloha ny miaramila tsy niady teto tsy niady ny samby miaramila fa zanadambo no recrutena teo tray zany nahatonga hoe généraux en retraite no nitarika ny zanadambo teto dikan'izay zany dia sy lego reo anareo fa izahay militaire lego tamin'izany fotoana zany dia mahazo afatra avy any Dakar misy hoe isika
efa vita miady a fa rehefa tonga eny anay dia iroso amin'ny fividianana de aseo amin'ny écran misy amin'ny araka ny avy any zany hoe fanoroka ny filoha tamin'izany fotoana zany le deux président antagoniste tamin'izay fotoana zay ny fanoroka hita ady vita tonga eto fanafinany eo po ao andona tata ary tamin'izany tena zavatra mampalahelo tena mampalahelo nefa lasa nalay mpanany samby miaramila misy miadire tany fa hoe légitime ty fa légitime ty de fa anakaiky ny légal le régime zay dia bascule tany ny akabezan'ny miaramila sasany dia izay le napisy aleo tataraina kely any aloha reny miaramila avy any amin'ny entsoa marobe natao ambisikady tao apopoka maty be deaibe ny maty tena be deaibe ny maty zawa efa miteny tamin'ny officier namana tao Fianarantsoa indrindrandrindra io momba foko sako mitenin-drazana Besilefo satria jivanay atesaka dia efa fanao an'izany andao zalahy izy ka efa pitsisika raha za colonel Belone namon'olo teto Fianarantsoa ianareo koa raha ianareo tsy namony nahafaty ny général Andrianefo mbola azo atao ito zany nahafaty ny sergent Merlin garde corps rapproché ny gouverneur andeha hividy body fo satria tamin'ny andro mangasiaka iny manara ny andro tamin'izany fotoana zany andeha tany hitany zalahy tany tena ny vonoiny zalahy izy ny vonoina tamin'izany fotoana zany i président fokotany ny Isalava Andriamatoa Soza ny zavatra mahagaga tena mampalahelo asa ngamba raha une fois deux fois deuxième fois troisième fois je parle de coïncidence fa am'izao tamin'izany tsy coïncidence sony fa ohatrany hoe ny aolava zany tena enjena am'ty tantara ty za zany de samy teny misy satria Andrianefo zany avy any Vangaindrano district Vangaindrano Merlin zany district ny Vangaindrano Isoza zany avy any Voandrozo tena mbola atesaka zany anina zany lazako an'izay zany maro tsy vitan'izany ihany fa ny viole rehefa makany any amin'ny faritra iny zany ny zanatambo makavola amin'olo manao iny tena maro zay zavatra zany tsy azo afenina zany zavatra zany kanefa tamin'iny moa zany dia raison de plus fort mipetraka izahay tamin'ny légal tamin'ny régime légal indray satria resy de nilazaina fa nahagaga nampome satria rehefa nisy rendre ane aho hoe mandainga alefa azo ohatry zay miaramila na général izy sanidina tany amiko tsy nisy ane fa bevoka ny vadiko a miaramila ihany koa ny rafozako un lieutenant retraité de miesiko zay sy rafozako hoe mifampirisako hoe resy ianareo io mandehana io zany lasa fanjakana légal izy io légal io fanjakana io de zay zany nahatonga ana ny téléphone ny promotionnaireko ny commandant groupement tao farafangana tamin'izay fotoana zay alasiny fa tenenina ny zavatra aby am'izao fotoana zao général izy am'izao fotoana zao général de la gendarmerie ny commandant groupement tao farafangana i zany téléphone azy raproma raiso lesa fa atero fa rehefa tonga any amin'ny inona moa raha tonga any amin'ny fanjakana foibe aho
dia rehefa vonina moa dia maty zany fa zao fotsiny teneniko anareo en route sy ady désarmena fa rehefa hiditra an-taninarivo hiditra ny tokotany varavarany izay lehibe mitondra ny firenena zay anateranareo na dia zay avy désarmena tsy mampandrina anazy zany zay ny fanarahasika dia promo anankiray koa kolonely mbola kolonely izy am'izao fotoana zao zay mitaraka ny janatambo tany ny fandray amiko tsy ho maty anao raproma tsy ho voninay ianao dia tonga tao paibe aho a dia général anankiray zay nampome tamin'izay fotoana zay nampome fa rehefa tonga io izy va nandoda tapatra dia trereo akoatra zao fotsiny mampome anao ary raha ohatsy be mbola be resaky inao tsy mampiresaka am'zany fa mampome anao dia eo izy généraly ioma zanadambo ndreo zany i généraly ia moa le avy any sianaky non c'est pas andrena izy ireo rolany zany dia hoe i lambo i zavatra lambo moa ny zavatra lambo général d'Amérique ny teny ary mbola tadidiko zany teny zany hoe miala teo le selahy fa tany sur terrain lah tsy nahavitasy fa entanao zandry petra eto zay zany teneniko dia zo izy tamin'izay fotoana zay hoe efa tratranareo aho dia zay ataovinareo fa za tsisy zavatra atao ay tena marina le izy fa nisy commandant bligue zandry ny tena daholo ny miaramilany bligue ny laza tamiko hoe ity mon colonel karazana message avao aminay ny fomba isamborana anao fa izahay izy isambotra anao zay ny miaramila samy miaramila aloha dia zay ary zay zany ny afatry mba ho ataoko amin'ny fitondram-panjakana rehefa avy eo satria mbola mampalahelo ana tsy tatiko izy dia aleo teneniko mbola be dehibe ny miaramila migatra ireo miaramila reo nefa nandray baiko tsy asitrapo fa ny miaramila mandray baiko nefa dia gaga mbola gadrana hatramin'izao izahay dia mangataka amin'ny filoha-pirenena satria izy dia mankatoa ny firaisam-pirenena mankatoa ny réconciliation fa reo miaramila reo tsy nisy initiative reny hoe anao an'izao fa baiko tamin'ny lehibe daholo eny ary maromaro zay nyresanao teo zay colonel Belone zay moa ny fahafantarana anao colonel Belone zay misaotranao aloha nitondra an'izay fampatsiahivana mety hoe zavatra nampatsiahanao zavatra maro teo amin'ny fiainanao zay misaotranao aloha nitondra an'izay Andriamatoa Jean Christophe Noël ianao ihany koa anisany hoe niaran'izay rara tamin'ny tamin'ny 2 zay ahoana ny ainanao an'izay ary hoe inona ny tena hoe nanamarika anao tao anatin'izay rara zay ary mety hoe tsy ho adinonao mihitsy angamba misaotra betsaka anao marika marina tokoa zay ary ny lasa moa tsy fanadino araka ny tenin'ny Andriamatoa namana Belone teo satria izay no jerevana no avy ary ijerevana koa itodina no arina ary iroso amin'izany fampihavana pirenena zany fa raha tany amin'ny faritra boeny angamba no faritany Majunga moa zany fa tena mozatra le faritra ihany satria fa niova moa ny lalam-panorenana sy ny rehetrarehetra ka tany amin'ny faritany Majanga iny moa dia tena reo fa dia tena matsiravina mitovy amin'izay tantarainy colonel Belone zay satria rehefa niditra tany ny ataontsika hoe maramila ny zanadambo ny fetsoana azy tamin'izany ary nitondra porte char mihitsy nandio satsisika tafiditra tamin'ny fatanànany Mahajanga io tonga dia fahampiorona tany an-dalana moa tsy teneninanao nanomboka tany maiva-tanàna ny piage ny fandravana ny sakafon'olona fandravana ny anina rehetrarehetra zavatra rehetrarehetra reny moa dia natao fa dia niditra reo ary rehefa tafiditra tao amin'ny Mahajanga moa reo dia tena ataoko inana hoe tany misy miady nataontsika hoe fijerevantsika ny Palestine sy Israel amin'izao fotoana zao tsy mitovy satria mbola hoe atsotsika hoe palestinianina israelianina fa ty resantsika hoe malagasy
tsy haiko na vadivadika atsika impiry ny tantara hoe misy ve ao hoe malagasy afaka manafika malagasy zay zavatra zay zany ny tena zavatra tadidy amin'io tantara ny rosorarivo hoe malagasy manafika malagasy ahoana moa no anadonona ny tantara manao sanan'izay ary rehefa niditra dia niditra amin'ny tenantsika amin'izany hoe char porte char na jotso reny tanky reny teo amin'ny tanàna indrindra isy fampany hoe dia nisy quartier tena ciblena mihitsy dia io quartier dia natao quarantaine raha filazantsika zany hoe tena surveillance anina mihitsy ary vakina daholo ny varavarana samborona zay atratra zay voatifitra dia voatifitra eo ary misy velovehivavy be voka amin'izany voatifitra tamin'izany dia mino mabiby kely ino ataontsika ny ambovalana ataontsika ny ambalavolo io reo natao hoe natao en quarantaine fa hoe tao zany no tena nisy fiainany le olona nanohatra zay niary ny fifitangana legal nampalahelo zany zavatra rehetra nijoro na tonga andreo tanora reo nilefa tsy izika tany ataontsika tany Comore tany Mayotte tany France zany zavatra rehetrarehetra zay tratra moa dia tratra tena mahatsiravina zay tratra dia tonga dia nandesina teny amin'ny aéroport ary amin'ny aéroport no tena mampalahelo ary tsara ho fantatra malagasy zany zavatra zany fa zay tratra ny tena nao ary mbola ao zany olona zany ary tsara hoentina temoiny azy aty asena hoe pipi zeto ianao sanatrikabary zany tonga tena dia vavy-pipi dia na mikaka ianao dia hoany misy zany zavatra zany tokony tratrany rehetrarehetra amin'ity Madagasikara aty nampinanana zany le olona nanana maloto midoritra sigara asorona ny ancien député nay raha nisy amin'izany atao hoe député noely zay asorony ny alina dia amona sigara vona sigara zay zavatra rehetrarehetra zay dia hitako hoe ataoko fa dia tena hoe miala ny ataontsika hoe ny droit de l'homme ary aty tsika raha manaraka vaovao eran-tany moa tsika raha vao misy anina dia fa misy ny commission d'enquête misy ny commission d'enquête parlementaire izay koa ny zavatra tokony angatahana mba asivy ny commission d'enquête amin'izao fotoana zao na ataontsika indépendant anao anadiady an'ireny zavatra reny fa zany ny zavatra niainana tany amin'izany 2002 zany dorina sigara atao iny nampinanana maloto indrindra moa tao efa tafiditra atao tsy hafa zay ary quartier ray zay sy colonel Beloni io tamin'ny quartier numéro 1 zany atao sy quartier 1 zay rehefa atao zay ary zany tena hoe marqué teo amin'ny tantara ary tamin'ny fiainako mihitsy zay zavatra zay efa atao amponja misy namana anankiray voasambotra avy any Antsiranana raha tena ataontsika hoe tany Ambilobe piasan'ny Sirama misy telolary eo misy docteur anankiray misy directeur en Sirama ary ny directeur administratif en Sirama marary io rangahy io asthmatique rehefa tonga tamin'ny alina iny zany efa niteny taminay marary za ny fo daholo zay na ndondona varavarana zay niakatra izy am'le escalier kely am'le fandrina am'le hoe bafla mo fiatsonan'ireny zavatra reny any anaty fonja niakatra am'le bafla izy dia namonjy an'le carreau kely eo mba hakarivotra iainany rehefa nakarivotra iainany teo izy olona asthmatique dady mandondona zay varavarana fa misy namanay marary maty tao izy zay ve natao hoe droit de l'homme zay ve natao hoe tsisy fanatsaziana maraina izy vao nivoaka fa tsy hoe maty mateo tsy tafavoaka fa tsy maintsy hoe raha pisy maraina varavarana vao miva izany ny zavatra nitranga ny tena tany mora ntetanao tsara nafatany colonel Botomora maty salan'izany koa tao amin'ny hôpitaly tsy nahazo nandeha tany amin'ny hôpitaly fa dia maty ao anaty fonjao izay ve nataontsika hoe tsisy fitsarana dia avela fotsiny amin'izao dia andaontsika hiavana dia milamina ny tany zany ngamba mino maromarina fa misy zavatra tokony hojerevina tsara misy moa ny tany teny sasany hoe aleo fampihavana-pirenena tena mipetraka ahoana moa nipetrahany fampihavana-pirenena raha olona efadano no efadano anao fampihavana-pirenena fa ahoana le vahoaka tany ivelany any angary raha misinoa ndre matoa foloa hery rajamampianina hoe soniaviko ny amnistie soniaviko ny anao dia vaovany eliko reny olona reny dia avelany olona any afaritany hoe fa vita zay zavatra zay tsy zay ny atao hoe fampihavana-pirenena any filoham-pirenena zay satria amaray mandena azy ambony ny anina rehetrarehetra amin'ny fampihavanana amin'ny filoham-pirenena fa tsy zay soniaviny dia milamina ny tany sy fanjakana fa avelao ho hitatsika eo inona ny famparahana inona ny jerevana fa nangiry firy tiako tenenareo zay ny zavatra ohatra beko anareo zany hoentina ny anatin'ny ambon'ny hélicoptère rehefa tonga ny ambon'ny hélicoptère latsaka neto laha dia arazorazo le olona ampididina ahodihodiny ambon'ny ino moa sy ty ambon'ny tanàna Mahajanga io ny loha alatsaka hoe alatsaka laha izany ve ny ataontsika hoe vitavita ho azy fotsiny amin'izao ataoko angamba fa misy zavatra tokony hodinina tsara anaovana zany fampihavana-pirenena zany azy fampihavana-pirenena zany ataontsika hoe avy misy miteny mangataka hoe sommet des chefs d'état moa ahoana moa hoe sommet efa niena tany eny roary reo fa mifanoroka tany Maputo re
zanareo nefa fanoroka tany amampitoa reo filopirenareo tany dakarako tany dakar fa reo mbola tsy mifanoroka tamin'ny vahoaka nay tany mazenga tamin'ny vahoaka rehetratrany voadi ataotsika hoe ny voahotafady ny razana ny fasana bezimazaina ninona rehetrarehetra tsisy zavatra narahana mihitsy mbola tsy nandeha tany reo fa reo fa mifanoroka voavila koa reo mivavaka tatsy amin'ny tato amin'ny katolika tatsy efa hitana hitazana teo koa ny sasany fa nindreo nefa vita fa ninay vahoaka mbola tsy vita zay narary mbola tsy vita ary zay mbola tsy sitrana mbola tsy vita ary zay nytenenina hoe nefefika ma raba soa raba tsara fa iroso am'izany rehetrarehetra zany hoe fibebahana fifonana fikekeloka sy ny rehetrarehetra fa jereo koa ny mahaolona zay zavatra rehetrarehetra zay nga matianiko anao hoe nyandrary taminay ary ny vahoaka rehetrarehetra zay nyanjadiny zay mbola misy tsy tafarina hatram'izao misy lasadala hatram'izao tam'izany zavatra rehetra misy nitondra takaitra hatram'izao misy ny sarambady hatram'izao nisy maty tam'izany rehetrarehetra zany de hoe vita hoe fampiavanana nao sonia amin'ny latabatra hoe de milamina ny tany taoko angamba tsy de izay loatra ny fampiavana-pirenena izay indrindra ny idirantsika n'ity tapafaroa ty raha zay zany no toytsika hoe zavatra niainanareo tam'izany raha araka ny fitantaranareo aloha de narary ihany aloha re izy fa tiako jereny vonona ve nefa ntsika iroso am'izay hoe fampiavana an'izay satria misy manko le hoe fampiavanana amin'ny fampiatsara velatsy hoy ny sasany mety eny ara fa de zay zany no ataontsika de hoe misy tsy maty volavo kely ozy ny fitenenana zay vonona ve nefa ntsika malagasy iroso am'izay ho anareo eto zao anisan'ny tantaran'izay zavatra niainanareo zay vonona ve nareo nefany iroso am'izay fampiavana mba tsy hiverena an'izay crise verimberina zay aleo aloha tena raisiko le anina fa ampianao rehefa aveo vonona aleo aloha to hoazavaina rehefa aveo ny olona sy tia fihavanana tsy olombelona zany na ny biba zany anga tiany namana tiany piraitam-po aminy de vo maiky ve za olombelona ary ampihavanana am'kasy sam'kasy tiako io fa kosa izay zavatra efandresasika teo iny ny tenin'ny namako Kristofy teo tena mariny reo filohampirenenareo neo izy ka efa nifanoriky teny Dakar efa nifanoriky tany Maputo partout ary efa ohatrohatran'izay zany le izy fa kosa amin'ny vahoaka maro zay niarana ny anay de zao zany ny ana zany ekeko ny fampiavana-pirenena fa kosa tsy ataotao faratany ary izay no mampisy lonilony amintsika gasy hoe vitavita am'izao fosiny zahay dia mangataka izananao rasy meloko tamin'ny tany ty na iza izy ho tsaraina izy dia mi-exécuter e peine mi-exécuter ny peine fa raha ohatra kosa izay rehetrarehetra nanao heloko tamin'ty tany ty dia mikisaka kely izy quelque part any miverina izy de madio taoko angamba hanahirany zay le nitenenako teo tamin'ny voalohany hoe tsy de tenay loatra hoe mitantara azy satria zananay tam'regny mbola kelikely nefa rehefa milalao any atokotana any ka iny zalahy mitena am'le namany satria efa mianatra amin'ny université ny zanakay am'izao fa nahavita ny sasany anjala vao mahafantatry fa aminay zay sy miteny fa anjala vao mahafantatry de mitena aminay hoe kay ry papa kay natao an'izao tam'ireny fotoana reny zany ve papa ary papa maninona tsy mba mitantara zavatra za zany ny tadiaviko am'izao fotoana zao dia tsy maintsy tsaraina araka ny lalana misy zay nanao heliko teto dia miroso tsy atao ambava fosiny na amin'ny télé fosiny ny filazana hoe am'le tena hoe vérité réconciliation sy namany fa tena andehanana isaka ny faritry indrindrandrindra tam'le toerana araka ny tenen'ny Kristofy teo hoe tary nanaovana an'izao
zay le fiekekeloka fa tsy hoe fiekekeloka amin'ny radio eto dia petraka any amin'ny lapa misy azy ny sasany anay a dia averiko eto fa soa moko ho ataony sasany hoe tsy tia fampiavana-pirenena manana esprit revanchard pas du tout non et j'ai dit non fa kosa raha tia asika gasy hisiany fitoninana isiany fanadinoana ny rasy ny teto Madagasikara dia aleo tsy maintsy tsaraina aloha izay nahavita heloka amin'ity tany ty ary zany tsy fatako ro anotaninao fa mety tsy anotaninao zany fa tiako anotaninao amiko hoe nahavita heloka tamin'ity tany ty dia sy azo ekena ny tsy maty manota ary raha ilaina aza raha tena ilaina ary za de mandeha fanjara sosokevitryko zany sy tokony mahazo milasaka efa nanao rasy ve tamin'ity tany ty de mbola iverina ilasaka koa satria nanao rasy teto anao de hoe madio zay tsy mahampadio sainy rasany izay vo anina zay indrindra ve izy ireo ane tsisy nipetraka tany sy afa mba ahafantatry mangirifiry tany indreo ty nandehanandreo zany aby ane na iza tamin'ireo président reo tany ivelany sasany indreo aby tany ivelany le nanao rasy teto mihinana dibera avao indreo sara koa zany fiainandreo any plus que fiainandreo aty Madagasikara eto fa izay zavatray tsy mampanenina anazy tsy mampanenina ny vitany zany ohatrohatran'izay ka zay zany de miteny hoe tsarao dia tsika manana na misy ilaza hoe io fisarahana io hoe fisarahana io za de fantatroko mpisara io matoky an'io matoky ny fisarahana io aleo tsaraina izay vo avoaka aleo tsaraina izay vo atao fa raha itsika ambola ametraka ny impunité tsy maty mandrota am'ty firenesika ty tsisy zavatra avanina eto raha itsika andefitra hoe mba sy ametraka hoe zay nanao rasy tamin'ny tany ty aleo aloha mba mijanona eo izy maolo sotra zay vo mandeha io tsisy sa manao sony zay manana eritreritra ahoana ny hevitra ao am'izay Andriamato Jean Christophe misaotra betsaka monsieur Marc izay resaka nataony namako zay moa mazava ho azy ary tsara fakafakana lalina tsara zany a ny fanaovana zany fampiavana-pirenena zany satria raha ohatra ka hipetraka amin'ny tsy maty manoty isika dia tsy maty voalavokiby foana ny olona rehetrarehetra ny amin'ny faritra na ny eto ampovoan-tany amin'ny ataotsika hoe tsy fisian'ny fampatokisana amin'ny tampotondra sy ny vahoaka ary alefako lavilavitra kokoa ary ny azy satria zany fampiavana-pirenena zany tsy vitany lazaitsika tao hoe manao soni de manao ny fomba fa ny zava-dehibe tsy mahampiambina ary tsy mampetraka nyty firenentsika ty koa de tsara ho fantatra fa izany ataotsika finjarahana paritra ary ekonomika zany any ny zavatra tena mamparary tsy vitany fa mamparary ara-politika fa mbola mamparary koa ara-toekarena ny enti-manana ny enti-manana ny fianakaviana tsirairay zany fitsinjarana ny arena amin'ny rariny sitsy nisy raha mifaritra nde misy azy zany satria raha itenitsika hoe ary iny misy arena be ary iny misy azao zao hoe nefa nylazaina ao le arena be ao le pétrole fa naborapoko tany tsisy am'le toerana ny vahoaka ty mandrendrena anazy kanefa rehefa milamina zany tsinjara-pahefana ara ekonomika zany mipetraka zany fandriam-palemana zany misy ny fampatokisana eo ampitondra sy noentina zany de ataoko fa maharitra ny ataotsika hoe le fampandibasa-pahetana ny vahoaka malagasy mahatonga azy marary eny de hita fa misy ny fitongilanana teo amin'ny fitsinjarana zany arena zany nefany tsika nao fampiavana-pirenena io ane oka toko teo anareo tsika mety mitenitsika hoe efa nalaina ihany ane le izy tany am'zany ary zany asa iza no naka an'izay eritreritra zay tany ampiandohana hoe rehefa any amin'ny côte ny filohan'ny repoblika
eto Antananarivo ino molazantsika ny atya ampivoantany aty ampivoantany ny prime ministre zay ve natao fahabevanam-pirenena za manontany atsika zay ve natao fahabevanam-pirenena fa rehefa aty ampivoantany a de tsy maintsy any amin'ny sisiny na le fitenenena any amin'ny sisiny de any amin'ny faritra no prime ministre zay ve natao hoe tena fahabevanam-pirenena tena fahabevanam-pirenena raha mbola zay ny fahabevanam-pirenena de mbola misy ny aiay amitsika hoe tsy atokisako anareo avy any amin'ny côte tsy atokisako anareo avy aty ampivoantany fa rehefa mizara tsara araka ny tokony izy io areny io izay no tena nanay hoe mila lalam-panorenana mifanaraka am'izay ity firenentsika ity mila lalam-panorenana mifanaraka am'izay tsinjara paritra ara économique zay za mo tsy teny satria efa lany andro hoe décentralisation effective e décentralisation c'est la décentralisation fa fitsara paritra ara économique zay rehefa zay ataotsika mipetraka za miteny marina aminareo fa fanaraka mifandimby de natsapa ao antsika hoe niaina hay na metraka lalam-panorenana mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro ary tavela io any io lalam-panorenana io iainany vahoaka malagasy magaga ane io lalam-panorenana ny Angleterre fantaratsika tsara fa de hoe coutumière nefa niainana hatramin'izao ary zany angamba mahatonga hitanareo tsara reo tanàna miaraka amin'ny anglisy mitondra mpanjaka reo efa mitakitak sady référendum mahitatsika any am'ireny vaovao reny voatsira angamba izy nitaky teo voatsela io koa raha ny amin'ny baska io fa hitanareo tsara ny Espagne efa nitaky koa ny autonomie hitanareo tsara misy zavatra mamparary olona zany ao anatiny hoe tirena ty ato amin'ny kitsako ato fa za tsy mahazo akory na de singanim-boloko ary tsy mipaika amin'ny fianakaviako tsy mipaika amin'ny zanako tsy mipaika amin'ny mandidina tsy mipaika amin'ny ataotsika hoe de toerana zay misy ny iainako ao anatin'ny faritra fiadidina anankiray zany ataotsika hoe circonscription anankiray zany rehetrarehetra zany kanefa zany nefa rehetrarehetra zany raha ataotsika iverenako hoe misy ny tsy maty manota mialatsiny miala fondro de aleo tsisy fahabevanam-pirenena rehefa tsy misy ny faty manota aleo samy manao samy mitady misy teny prime ministre taloha ny nandeha to am'izay samy mandeha samy mitady de sy prime ministre nyteny zany teto am'ty tany sy fanjakana ty de aleo andeha am'izay fa raha ohatra moa amin'ny tenen'ny namana belona teo hoe inona ary nieritreretinareo nieritreretinaka de tenenina hoe rehefa mba hita fa tsy nety ary voafofo ny fitsarana fa diso nanao eniko tam'ty firena ty rary ny sitsiny raha misy ny fisanana ataotsika hoe carton rouge ho an'ireny olona reny satria vata mivarodrarina anao fa tena mon'olona ahoana moa mbola iverinanao eo andray eo mitondram-panjakana mitondratany sy ny fanjakana maro ny tanora raha ataotsika am'izao fotoana zao firisan-jato ny voaka malagasy moa ny tanora avy aloha fa miova ty tantara ty miova ty firenena ty miova ny raha politika eran'izao tontolo zao miova fandrarahana ekonomika miova ny fiarahamonina zay satria ary zay fiarahamonina miova zay na tandriny ataotsika hoe nety-parazana atsika neo ny riba sy ny sotoavina malagasy zay ananatsika am'izao fotoana zay zay manan-karena zany tsika ary so de zany ara zany sotoavina sy zany riba ananatsika zany noentin'olona azareo tsara anangejana atsika satria gasy de olona fihavanana gasy de olona ny fo azareo tsara gasy de mora mitsetra non fa gasy kosa de tokony gasy ao anatin'ny tanàna tandalana firenena tandalana zay manota nanao eloka misy fitsarana fanaraka an'izay ary zay mahatonga anay miteny hoe indraindray misy zavatra sosikevitra ny ty avy amiko manokana hoe rehefa miovana foana le olona voenjena ary zay ny mamparaheliny olona any faritra zay fa manino izy mitondra mitondra ny fanjakana rehefa diso avitsangano ny nataotsika hoe rafitra mifanaraka am'izay zavatra zay azanao tsara ny lalàna satria fa misy lalàna tandalàna mifanaraka am'izay apernasy izy de fa azonao janona reny ara-tany frantsa hitatsika tsara tsy manao déclaration d'impôt ny ministre anankiray de fa izy mitsoka satria mbola eo amin'ny pouvoir izy fa tsy rehefa miala izy vasamboa de iteraka longolongy ho an'ny vahoaka sy ny any amin'olona taranaka sy ny fianakaviany rehetrarehetra any ary misy andiry fisamborana masiva hoe faritra ato de voasambotra misy 10 faritra ry misy 10 nety tany mazenga faritra ry 10 any ary 10 eritreretinareo zany zavatra zany de sy ny filaminam-bahoaka fa rehefa eo amin'ny fitondrana le olona ka manao ngelo koa atsangano ny rafitra rehetrarehetra ahafahana manenjika miaro fanina lalàna velona amin'ny tany sy ny fanjakana mba tany mandalana azy samboka anazy fa rehefa miomba rehefa faible le olona voenjena
zay zavatra zay tsy ataoko angamba fa tsy mety ary izay tsy sinny ataotsika hoe fiavanam-pirenena mihitsy hipetraka am'ty tany sy ny fanjakana ity ia eny ary efa nanome vaolana sady moa nareo zany teo a tamin'ny ty resaka fampiavanam-pirenena ity mamaraparantsika nyty fandarany ty a omeko 10 minitra avy ary nareo mirahalahy omeko 10 minitra entinareo amelana afatra ho an'ny mpijeritsika ary entinareo ngamba ny anazavana misy kokoa an'izay hoe ilantsika an'izay hoe fiavanam-pirenena zay eto Madagasikara zay zany izy mozoky aleo zany de izy mamarina azy misaotra anao rebato marina tokoa fa iroso amin'ny fampianam-pirenena isika malagasy ao anatin'ny fahendrena malagasy tokoa no ametrahantsika izany ary nanotenanay ara dia miombokevitra am'izany fametrahana zany fampiavanam-pirenena eto amin'ny tany sy ny fanjakana izany mba tsy hiverenany ny tantara ratsy momaofady ary maharatsy tare an'ity firenentsika ity any ivelany fa dia mitady olona tia tanindrazana mitady olona volona andray an-tanana andraraha-pirenena itsika mitady olona samijoro ilaza isan'ny minitra isan'ny segonda ny zaharaha tsy mety amin'ny tany sy ny fanjakana eto amin'ity firenena ity ary iroso am'izany tena fampiavanam-pirenena izany fa tsy fampiavanam-pirenena soniavina ty araka nazavaiko tao hoe raha mitena andriamatoa foloa heradramapiano soniaviko ary fa de madio anareo sana zao any foloa zay satria tsisy natao référendum taminay eny hoe fampiavanam-pirenena tsisy fanantaninany tsisy fanantanina tamin'ny vahoaka mivantana neny fampiavanam-pirenena fa fanapaha-kevitra ny mpitondra sy fanapaha-kevitra ny olo vitsivitsy mpanao politika fa tsy mivahoaka malagasy ny raha atsika tamin'izany fampiavanam-pirenena zany ary fantaratsika fa raha any amin'ny firenena ivelany de raha misy zavatra lehibe salan'izay no antanina de tsy maintsy miantso ny vahoaka mantany ekenareo ve zay zavatra zay ary raha zay natao eo mba rosahirina fa mety hitovy hevitra aminay sy belohany ekenay zay fa manaraka azy rehetra olona rehetra kosa mba misy akakely zao tsara mety anao zay ny vahoaka satria rany tsy nampandeha ny firenena tsika zao fa 50 taona mahery na zahoana fahaleovatena ela eto tsika hatram'izao ka zay zavatra rehetrarehetra zay tiako tenenina hoe mila fijoron'olona samijoro ary misahandraikitra ary sa ho faty am'ty firenentsika ty ho anty tanindrazantsika ty fa tsy hoe tanindrazana eritreretina tanindrazana nefa ny zavatra hafa no tena oentitsika anatovantsika hoe tsarana an'ty firenentsika ity ka izay no anomezanay hery an'ireo rehetrarehetra zay mombokevitra sy piray mombonantoka am'izany fampiavanam-pirenena zany indrindra moa ao an'ny filoha-pirenena zay eo moa izy moa no hitarika an'izany fa raha zany some zany aloha tsy ohatrany tsy ilainay zany some zany fa de hoe efa teo reo fa ny tena fampiavanam-pirenena de ary amin'ny le olona ritany ady re olona reo ne tsisy mifampitifitra olona reo tsisy mifamely tontondra rehefa dareo ne tsisy mifamely tontondra tsisy mikapoka tanana tsisy nandray tanana anareo fa iza mifandray tanana iza mifandona zay natao fampiavanana fa reo miavana foana araka ny tsoetrana misy andreo araka ny statut zay fananandreo reo miavana foana ary zay tiako tenenina hoe aoka re zany fampiavanana zany de fampiavanana iainga avy any am'le olona tena voadona tokoa fampiavanana iainga avy any amin'ny malagasy tsirairay ary fampiavanana tsy mitanila raha misy ny ataotsika hoe fanoerana ny zavatra simba ny zavatra rehetrarehetra ny indemnisation de olona rehetrarehetra reo zay ny zavatra tokony ho atao koa fa tsy vita ny soni fotsiny de raha pitso atao amin'ny fifidianana de eo indray raha koto tonga eo fitondram-panjakana raha pitso afaka pitso fa dia izay misy orana am'izay rehetra iteneniko teo hoe ny fanometana ny FFKM ny filoma efandrazaiko teo ny FFM ny olona tsotra ny tangalamena ny mpanjaka ny sojabe ny holobe ny tanora ny vehivavy ny ankizy koa meo sehatra iteny aneo ny hevitra rehetrarehetra izay ambara tonga tohatra na fiarafitra taona fiarahamonina rehetrarehetra zay raoka aneo ny heviny am'izany fampiavanam-pirenena zany
zany de hitanao tsara fa hevitra mivoaka avy amin'ny vahoaka rehetra fa tsy hoe hevitra tsongotsongona hitondra-panao gazety ianareo de ary de ahoana mieritreretinareo amty fapiavanam-pirenena ty olona telo efatra de olona efa voafidy any fa voatri any filazantsika azy de ndery hitanao zany fa de alefa manapoako any amin'ny any ataontsika hoe manao matrakaza médiatique rehefa avy eo de hieritreretinao refa de hoe mirefle aoapotsy miloakany vahoaka maro misy nefany hafa mifanohitra am'zay de tondrony molotry fotsy ireo ndrey ny ataony reto ne jereo ndray zavatra ataony reto olona reto hoe zao ndray zavatra zay zavatra ray oka tsy hisy fa leo iainga ary ataoko angamba dia mirary tokoa aho ary raha maniry an'zany fampiavanam-pirenena zany ho tonga am'izay tanjona tokony haniriana azy ary tena iliko indrindra ny tsy hiverenany ny zay zavatra zay ho an'ny taranaka mifaliny nenainenentsika efa vita daholy fa neny zanaka atsika raha pitso tsy afaka pitso ary tsy hotondronolotra ary tsy tsangamenatra ty Madagasikara tya am'zany ataotsika fampaviarana fa tsy mihina fampiavanam-pirenena ianarana avy any velany nanaovana formation avy any velany angatsika mitovy tantara tam'ireny olona reny tsy mitovy tantara tam'ireny tsika dia zay ngamba mandre mato marika no amaranako azy fa dia makasitraka ny mpieniny matv ary eto de efa mirary fety sambatra sady ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ary fety ao anatin'ny ataotsika filamina tanteraka ao anatin'ny fianakaviana tsirairay ary hitondra soa atsady ny taona ho avy izay hitsidiky iny hoe anisy tokantrano isambaravarana le Andriamanitra ataotsika hoe tompony fahasoavanany mba hivavaka isika malagasy hitafavoaka am'izao ataotsika hoe hady anatiny atao hoe tsy miady mo ao moa misy anisy miteny filoam-pirenena tsy miady tsika ka atao inona zany fampiavana-pirenena zany misy firenena isy filoam-teny zany ankehitriny nefa mbola misy mitahaka an'izany any ka zay rehetra zay ngamba niririko hoan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manerana nosika de makasitraka sy makatelina motomaro ya misotranao Andriamato raha soloniana Jean Christophe Noël ianao moa veriko ndefa lehibe mifaritra boiny teo aloha ho anao Andriamato Belone namany inona moa zany afatrao amin'ny mpijeritsika am'ty alina voalohany aloha de misaotra pisaka fampiavanam-pirenena moa ny resahana kanefa de misy any zany ny afatra sy maintsy atao indrindrandrindra ho an'ny faritra sy masinanana dia ny zavatra teneninay de hoe fakatiava tsika ao amin'ny faritra sy masinanana fantatro fa olo mifakatia daholo tsika fa araka ny teneny ray aman-drenitsika zay hoe tany misy olombe tsy miady zaza zay zany ny isotonako ny hevitra io ny filoham-pirenena izay olobe ka azarany de azarany tokoa no mandray an-tanana ny fampiavanana fa ny zavatra tiako hosindrina afatra ho atsika rehetrarehetra dy ty io ady io de adiady komsa fosiny fa ny tena marina araka teneny namako Christophe teo dia ny faritra tsy miainga mitovy day ny zavatra marina misy ny lasaka ambany misy ny mandeha fa aleo samby mahazo tombosoa mitovy ny faritra rehetrarehetra dia izay ny fampiavanam-pirenena tena izy teneny Christophe tena marina kombona arahanay mirahalahy iny hoe misy mahay miteny théoricien décentralisation effective rehefa décentralisation de décentralisation ka izay zany no alefanay amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao ny samby fanasavangy sanatsy ny vava sy fampiavanam-pirenena zany fa aoka ny faritra hitovy tantana ny fitantanana ny faritra dia mitovy raha ohatra ka tsisy délestage ny any Diego de atao sisy délestage koa ny any Fort Dauphin misy délestage ny eto ampovoan-tany dia samby miaraka ngenan'iny fa tsara hoe ny sasany ohatrohatran'izay zany exemple ohatran'izay zany zavatra sy mety amin'io fa raha iaho aloha dia ekeko ny fampiavanam-pirenena ary de mampirisika
ary aoka andreo matofoloha sy ho voafitaka amin'ny teny sasany fa mba mino ao a fa izay te tanindrazana rehetrarehetra dia mampakapeo any aminao ka ataovy ohatra ny oabolasika ny hoe mihinana voankazanala ario ny mangidy raiso ny mamy fa raha itsika malagasy misy sasana mbola tsy ao anatin'ny fampihavanana fa ny sasany ihany no sarangan'olo fosiny no manao an'izany fampihavanam-pirenena zany a de tsy hisy zavatra handeha eto ka de izay angamba ny sorako fa fantenen'ny namako Christophe teo moa le hoe miarahaba mirary soa na dia mangidy am'izao fotoana zao mirary soa amin'ny fety-sambatra ny hoe sambatra sy taom-baovao sambatra ho antsika malagasy sotra tompoko ya eny ary sotranao colonel namany Belona enao ihany koa moa dia lehibe mifaritra teo aloha tao mifaritra atsimo atsinanana dia misaotra nareo rahalahy nanaiky ny vahiny teto amin'ny matv tamin'ity alina ity izay zany no manakatona treo ny fandarantsika androany mariako ihany moa fa ny resaka fampihavanam-pirenena no anisan'ny resantsika teo nisy ireo afatrafatra majinijinika izay nentin'izy mirahalahy teo ny etaetany ao anatin'izay hoe fampihavanam-pirenena izay nisany koa ireo zavatra nasongadiny ratra izay anisany ny ainany tao anatin'izay ka ny antsony an'izay hoe tokony isiny fampihavanam-pirenena izay zay ary no masaka azo natolotra atsika tamin'ity alina ity isorako manokana ireo teknisianna sy ireo mpandrindra ny arana natotosany ity fandarany risabe ity tamin'ity alina ity zay ary pijery ajaina no azo ambaratra eto dia zay no manao veloma anareo ary manasa anareo hatrany naraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko